Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ifampatsiavantsika amin'ity androany ity insha Allah dia mahakasika ny reny sy ny renikely. Arao ny tantara. Nisy lehilahy anankiray rehefa maty ny vadiny dia niroso tamin'ny fanambadiana vehivavy hafa nataony ho solony renin'ilay zanany. Rehefa nandeha ny fotoana taty aoriana dia mba nanontany ilay lehilahy tamin'ny zanany rehefa sendra tafaresaka izy roa. Ka niteny izy manao hoe: ahoana ny fahitanao ny renikelinao? Ary inona no mampiavaka ny tena reninao sy ny renikelinao? Dia namaly ilay zaza tamin'izay fotoana izay hoe ny tena reniko hozy izy dia mandainga, fa ny renikely kosa dia tena tsy mandainga fa milaza ny marina. Gaga ilay lehilahy ka nanontany azy hoe: hazavao tsara hozy izy fa tsy azoko ny tianao tenenina amin'ny reninao mandainga sy ny renikelinao tena milaza ny marina. Nanazava ilay zaza hoe fony mbola velona hozy izy ny tena reniko rehefa zaho mandeha milalao na rehefa zaho sendra maditra manao zavatra mahatezitra azy dia miteny izy manao hoe androany ianao hozy izy dia tsy mahazo mihinana sakafo, ary tsy hitady anao zaho raha sendra tsy mahay mody ianao rehefa mandeha milalao. Saingy tsy marina zany tenin'ny reniko zany. Rehefa maditra zao hozy izy na nanao zavatra nahatezitra azy dia omeny sakafo foana na dia tezitra izy ny teny tsy omeny sakafo. Ary tediaviny ihany zao hozy izy rehefa tonga ny hariva rehefa tsy mahay mody. Fa ny renikely kosa hozy izy dia rehefa miteny izy hankatezerina hoe tsy omeko sakafo anao androany ary tsy tadiaviko anao raha sendra ka tsy mahay mody, dia tena tanterahany tokoa izany hoe tena tsy omeny sakafo aho ary efa 2 andro androany tsy nisakafo ny tenako. Zay mahatonga zaho hozy izy tsy afaka nandeha mivoaka ny lalao intsony fa noana tena noana amin'izao fotoana izay resantsika zao. Latsaka ny ranomasin'ilay rangahy ary nalahelo dia nalahelo ny zanany, ary teo tadidiny hafa ihany ny tena reny izay niteraka an'izany zaza izany. Amin'izany tantara kely izany dia misy lesona anankiroa lehibe azontsika tsoahana. Ny voalohany ho antsika rehetra mbola velona reny, hafa ihany ny fitiavan-dreny, hafa ihany ny reny niteraka. Izy no narary anao nandritra ny 9 volana ary nilanjanao tao anatin'ny kibony tamin'izay fotoana izay. Na maditra anao, na manao an'izao rehetra zao, na mitsangana ho fahavalonao ny olona rehetra maneran'izao tontolo izao, fa ny reninao mijanona ho namanao, mijanona ho hankatianao ary mijanona miaro anao hatrany, na dia tahaka n'inona aza ditra izay nataonao. Ny renikely kosa afatra mandeha amin'izy ireo. Mialohan'ny nidiranao sy nanambady an'iny lehilahy iny dia fantatrao fa efa manan-janaka izy. Ka tiavo ny zanany tahaka ny nitiavanao ny rainy. Aza ilikilika izy fa tsy fidiny na hakamboty azy mbola kely. Aza ilikilika izy fa metezanao ho pià ny kamboty. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny amin'ny hadisy manao hoe izaho sy ny mpianakambody dia tahaka izao ao amin'ny paradisa. Zany hoe zavatra anankiroa tsy misaraka mihitsy. N'aiza n'aiza toerana ipetrahany mpaminany dia ny olona pià ny kamboty no hiaraka aminy mandrakariva. Ka raha ohatra ka efa kamboty ny zanaky ny vadinao dia karakarao tsara ary ataovy tsapany fa mitovy amin'ny reniny ihany ianao, ary valio soa ny vadinao satria mamelona anao, dia mba valio soa ihany koa ny zanany fa ny soa dia valiana soa, fa raha manao ratsy an'izany ianao dia mbola misy fotoana ho avy indray andro any ihany koa ny zanakao ho ampijalin'olona tahaka ny nampijalianao an'izany zanak'olona izany. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary ataovy j'aime fa mbola maro ny zavatra izay
ho resahantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.